lasy tompoko vavy miarahaba tompoko manahoana indray no vinavinany tonotaona mandritra ny 3 volana ho avy. Ny voambolana hoe tonotaona dia atsotsika koa hoe prévision saisonnière dia misafidiana manokana amaritana ny manahoana ny toetrandro amin'ny ankapobeny mandritra ny 3 volana ho avy, manahoana ny rotsakorana, manahoana ny maripana mandritra ny 3 volana ho avy. Ho jerentsika koa hoe aty ririnina tanteraka tsika amin'izao fotoana izao ary dia mbola manentana antsika hatrany amin'ny fahasalamantsika ary ny toe-batantsika amin'izao aty ririnina izao. Toy izay sy toy izay ireo teboka roa ireo. Andao ho jerentsika mimpamaritra ny toetrandro amin'ny ankapobeny maneran-tany. Izany hoe ny singa no resahantsika hatramin'izay ka hatramin'izao dia ny hafana ny ranomasimbe pasifika na ny El Niño na ny hafana ny anabon'ny ranomasimbe Océan Indiana na ny dipôle de l'océan Indien. Raha momba ny ranomasimbe pasifika aloha dia manodidina ny tokony ho izy ny hafanan'ny ranomasimbe manodidina ny fehitany raha ho an'ny ranomasimbe pasifika. Ny Océan Indiana kosa ny aty amin'ny ilany andrefana izany hoe manodidina aty amin'ny Madagasikara dia mbola mafana kokoa hatrany raha oharina amin'ny ilany atsinana izany hoe manodidina ny Australie. Raha toy izay sy toy izay ny hafanan'ny ranomasina manahoana ny setrin'izany amin'ny resaka maripana sy ny resaka rotsakorana. Andao ho jerentsika ny resaka maripana aloha ho an'ny 3 volana ho avy, ny volana Jolay, ny volana Aogositra ary ny volana Septambra. Ny loko mena hitantsika ahitana ny diana, ahitana ny sava, ny ilany andrefana ahitana ny melaka sy menabe dia mbola afana kokoa no tokony ho izy ny maripana. Ny sisan'izay ny loko mavo izay hitantsika manomboka aty amin'ny faritra Sofia hatraty amin'ny tendrony afaratry atsimon'ny nosy azafady, izany hoe ny faritra Androy dia manodidina na anatombo kokoa izany hafanana izany no tokony ho izy. Toy izay sy toy izay ny 3 volana. Ahoana ny volana Jolay izay hitsahantsika amin'izao fotoana izao. Ny loko manga hitantsika ahitana ny faritry Analanjorofo, ny faritra Atsinanana, ny faritra Alaotramangoro, Analamanga, Itasy ary Vakinankaratra dia manodidina na hiena kokoa no tokony ho izy ny tany maripana, izany hoe angatsika kokoa izany no tokony ho izy izany. Ary ny hitantsika manaraka indray ny faritra Melaky, ny faritra Menabe dia mbola afana be no tokony ho izy ireo faritra anankiroa ireo. Ny sisan'izay ny loko mavo hitantsika manomboka aty amin'ny faritra Diana, mihazo aty amin'ny faritra Bongolava, manohy amin'ny faritra Moromany, hatraty amin'ny tendrony atsimon'ny nosy ny faritra Androy dia manodidina na anatombo kely no tokony ho izy ny tany maripana. Toy izay sy toy izay ny maripana. Ndao ho jerentsika indray ny tany rotsakorana, maina kokoa sa mando kokoa ny fitambaran'ny 3 volana ho avy. Raha ny hitantsika aty amin'ny varatry ny nosy dia mbola mando kokoa hatrany ahitana ny faritra Diana, ny faritra Sava, ny tendrony avaratry ny faritra Sofia, ny tapany avaratry ny faritra Analanjorofo. Ny manaraka kosa ireto volomboasary hitantsika rehetra ireto manomboka aty amin'ny faritra Sofia, ny azo aty amin'ny faritra Atsimo Atsinanana dia manodidina na hiena kokoa no tokony ho izy ny tany rotsakorana, izany hoe maina izany amin'ireo faritra ireo. Ny faritra aty amin'ny ilany andrefana mihazo amin'ny faritry Melaky hatraty amin'ny faritra Atsimon'ny nosy ireto volon-tsokola hitantsika rehetrarehetra ireto dia ho maina be no tokony ho izy ny tany rotsakorana. Izay ny 3 volana. Ho jerentsika indray ho anahoana ny volana Jolay 24. Tsy dia ahitana fiovana loatra fa any amin'ny faritra avaratry ny nosy hatrany mbola mando kokoa, izany hoe ny faritra Diana, ny faritra Sava ary ny tapany avaratry faritry Sofia sy ny faritra Analanjorofo. Maina kokoa, izany hoe manodidina na hiena no tokony ho izy ny faritra Sofia ary mihazo akatraty amin'ny faritra Androy, izany hoe ireto loko volomboasary hitantsika rehetra ireto. Ny volon-tsokola kosa ahitana faritry Melaky, Menabe, ny ilany andrefan'ny Afovoantany, ny aty amin'ny faritra Atsimo andrefana ary ny tapany andrefan'ny faritra Haute-Matsiatra, ny faritra Iorombe ary ny tapany avaratry ny faritra Nosy dia maina be no tokony ho izy ny tany rotsakorana.
toy izay tompo lasy tompo vavy a ny mety ho vinavina ny tony taona mandritry ny 3 volana ho avy ka dia mirary fahasalamana antsika hatrany a manaraka tsy tapaka ny meteo Madagasikara dia mbola manentana antsika hatrany koa anaraka anay ao anatin'ny page Facebook meteo Madagasikara ary ny roy www.meteomadagasikar.mg na ao anatin'ny YouTube ny mombamomba ny vinavinany toetrandro sy ny toetry ny andro eto Madagasikara dia misaotra nanaraka anay hatrany farany veloma tompoko.